Vaovao ny fahasalamana no anomboantsika indray ny tapany faharoa nahitana fiakarany ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsy mikaretina VIH/SIDA ao Nosy Be. Raha ny tontanisa farany dia tafakatra 5 izany amin'izao fotoana. Vehivavy mpamanofa tena ny ankamaroan'izy ireo izay misy amin'ireo farany no mitondra vohoka. Antony mamparitaka ny tsy mikaretina any an-toerana ny fizahantany mamofady sy ny fitsondronana zava-mahadomelina araka ny fampitam-baovao. Mahazovahanao Nosy Be ny fizahantany mamofady na tourisme sexuel atao anatin'ny taona maro izay. Manoloana ny tsy fisian'ny asa, vehivavy maro no mampanofa tena mba hivelomana ao an-toerana. Voka-dratsy voalohany amin'izany ny fiparitahan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo tsy voaaro. Araka ny antontanisa voaray, olona manodidina 5 no fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina VIH ao an-toerana. Vehivavy mpamanofa tena ny ankamaroan'izy ireo. Araka ny angom-baovao hatrany, ao Nosy Be Elville ny 70 amin'ireo tranga vao isy ireo, raha toka ao Jamanjary kosa ny 12 hafa. Takita amin'ny herintaona nahitana vehivavy bevoka maromaro izay mitondra ny tsy mikaretina. Natao ny fivian'ireny sy ny olona tsotra izay mety mahafeno fepetraka natao test dia positif, dia tena niakatra le izy ary somary mitady hitatra satria zone touristique ny eto Nosy Be tena actif sexuellement na tena miasa mafy mihitsy izany ny resaka tourisme sexuel. Antony iray hafa mahatonga ny fiparitahan'ny tsy mikaretina ao an-toerana ny fitsindronana zava-mahadomelina. Tsy voadio matetika ny fitaovana ento mitsindrona, mifindra amin'ny alalan'ny iray ihany koa anefa ny VIH. Araka ny fanazavana hatrany, miteraka tsy fandriampahalemana, malasadala ary manome vana ny fifindran'ny tsy mikaretina VIH ny fitsindronana zava-mahadomelina. Ny Québec moa zany utilisateur-na drogue injectable ny filaza azy raha miteny vahiny, izay hita fa betsaka izy eto na amin'ny réseaux sociaux efa milaza anazy, amin'ny télé, amin'ny haino aman-jery efa misy an'izay miakatra izy satria zone touristique a Nosy Be. Fanaovana ny drogue io koa dia mifavoriser ny resaka fifindran'ny aretina VIH/SIDA. Izany hoe tamin'ireo olona mampiasa drogue injectable ireo, izay sioraingy mifanolosolo ampiasaina amin'ny olona maromaro zany dia ny ahitana olona voany tsy mikaretina VIH/SIDA. Dia izay natonga anay mba tsy hiparitahan' io satria intelo isan'andro no mitsindrona ry zareo ary tena miparitaka be le izy dia mitady vahaolana miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny entité rehetra izay afaka mandray andraikitra eto Nosy Be. Isy ny komity hatsangana ny tanàna ny olona tsy foka sy hidoroka zava-mahadomelina ao an-toerana. Isy ihany koa ny fandraisana an-tanan'ireo olona ireo araka ny fanazavana hatrany. Nisy ny adi-hevitra natao hiadivana amin'ny aretina SIDA tao an-toerana. Olona narivo no mitondra ny tsy mikaretina manerana Nosy tamin'ny taona 2020 sy 2020 araka ny antontanisa navoaka ny komity nasionaly miady amin'ny SIDA ny fiandohany volana Aogositra lasa teo.